Setry ny diplomasia kosa indray dia voatendro masovoan'ny Etazonia seto Madagasikary Pierangelo mandritra ny telotaona efa eritaona lasa no voatendro masovo teto amin'ny firenena ny tena ny saingy nanomboka ofisialy androany araka izany fotoam-piasany eto Madagasikara no raisin'ny filohan'ny repoblika tetsy amin'ny lapam-panjakana iavoloha androany ny tena ny isan'ny novelabelana nandritra ny fionana ny fanatanterana ny fanamby sy ireo endriky ny fiaraha-miasa ny fanjakana Malagasy ny firenena Amerikana. Nanana fotoana izahay nidinika nikasika ireo fanamby aty Madagasikara amin'izao fotoana izao fa nahafahana ihany koa niresaka ireo mety ho endrika ny fiaraha-miasa ahafahantsika miara-miombona antoka amin'ny mba ahafahana miatrika izay fanamby izay. Raha ny hevitro dia rehefa miasa miaraka isika miara-miasa tanteraka dia afaka manampy ny vahoaka Malagasy hanatanteraka ny nofony sy hanatanteraka ny fampanantenany. Dia anteriko indray fa tena faly aho tonga eto androany izao ary tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary efa miandry sady ny fotoana ahafahako mitety an'i Madagasikara hijery ny firenena indrindra ihany koa ahafahako mihaona amin'ny vahoaka Malagasy. Anisan'ny zavatra andraindraiko indrindra ny hianatra momba Madagasikara avy amin'ny vahoaka Malagasy. Raha hidinika amin'ny hoe ahoana ny ahafahantsika miara-miatrika ireo fanamby ireo sy miatrika amin'ny fanampiana Madagasikara androso.